Vaovao mafalo anao ity. Vavaka Sodrano ho antaona 2026 iarahana amin'ny pasteur Todranevar manana amin'ny vady. Ny alahady fahavalon'ny volana martsa ao amin'ny gymnase gouvernement Masina. Amin'ny 6 orany maraina ary amin'ny 2 ora kosa ny hariva. Ie, mbola tsy tara mihitsy ianao raha izao ny andray Sodrano amin'ity taona 2026 ity. Araka ny lohahevitra izay hoentin'ny zareo amin'ny fotoana io hoe raha misy kasainao atao dia ho tanterahana aminao izany. Aza tiany ihany koa nefa fa sady fankalazana ny 15 taona ny fiangonana New Life Church io fotoana lehibe io. Konasaina izy ireo manokana hitondra fiderana amin'izany koa i Botkely. Ho anao mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandarana fiainam-baovao dia fotoana manokana io ahitanao sy andraisanao kasika amin'ny vantana amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Todranevar manana. Ka dia tonga ava maro ary fa sady hideran'Andriamanitra ianao no andray Vavaka Sodrano mahery avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra Todranevar manana amin'ny vady amin'ny fotoana lehibe io. Tadio ary alahady fahavalon'ny volana martsa amin'ny 6 ora sy amin'ny 2 ora ao amin'ny gymnase gouvernement Masina. Ka dia an'izany fotoana e! Mifatoa amin'Andriamanitra fa tratranao io. Mifatoa amin'i Jesosy Kristy fa vitanao io. Izay no afatra fo ifampaherezako aminao androany ary vavaka ho anao mialohan'ny isarantsika eto satria nomen'Andriamanitra taona vaovaontsika volana vaovao. Mametra tanjona, mametra marika dia mifatoa amin'Andriamanitra fa tratranao hatramin'ny farany io. Ivavaka tsika raha io tahina izao fanambarana fo izao hitondra vokatra tsara, hitondra vokatra maharitra, hitondra famonjena tsy azo le ratsy angalarina amin'ny fiainan'ny tsirairay avy-tsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Nehemia 4:7 no raisitsika vetivety. Hoy ny fombaran'ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia narafitra ihany ny manda ka tafakambana avokoa hatramin'ny atsasa miakatra fa nazoto ny asan'ny olona. Ozy ny Baiboly hoe ka dia narafitra ihany ozy ny manda ka tafakambana avokoa hatramin'ny atsasa miakatra fa nazoto ny asan'ny olona. Ilay teny malagasy hoe ihany dia misy tiana tongavana. Ohatran'ny tehiteny izy hoe ny sakana be dia be teo aloha. Misy atao hoe velam-pandrika, nisy karazana raombava sy ny namany fa nataona ihany ozy izy ny manda ka dia tafakambana hatramin'ny atsasa miakatra. Nehemia 4:4 ary rehefa reny Sambala sy Tobias sy ny Arabo sy ny Amonita sy ny Astodita fa voatsangana ny mandan'i Jerosalema ka efa voavoatra ozy izay rava dia nirehitra mafy ny fahatezerany. Eto ry havana dia misy ampahatantara fohy ampaherezako anao. Ny ran'Andriamanitra ny mpanompony Nehemia ny Josy-piaradia aminy anangana indray mandan'i Jerosalema. Tsy moramora nefany manatratra tanjona, manatratra vy anankiray avy amin'Andriamanitra. Misy foana ny mpanakihana, misy ny ampitsvalana. Eto dia misy vondron'olona anankidimy be zao. Anisan'izany Tobia Amonita, Sambala, inona ihany koa ny Astodita, ny potra tao daholo zany rehefa mety mpanakana anakana an'ilay projet. Fa inona ry havako ilay lakile ara-panahy fifatoana tamin'Andriamanitra. Na inona tanjo napetrako amin'Andriamanitra ny teton'ity, mifatoa amin'Andriamanitra. Aza mamotsitra ianao, aza mora akivin'ny zavatra mitranga, akivin'ny feo eno, akivin'ny zavatra hitany maso. Raha mora hitsivony amin'ny zavatra nitranga Nehemia dia efa najany ny fananganana ny manda. Hitantsika eto fa sady tezitra, no sositra, no ndrahina mihitsy reto favalo reto aninona animba an'ilay asa fa tsy niemitra hatramin'ny farany Nehemia sy ny Jiosy. Zasy ianao indray Nehemia sy ny zanak'Andriamanitra amin'ity taona ity. Tsy emitra fa vitantsika hatramin'ny farany tanjon'Andriamanitra, mita hatramin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny projenao amin'ity taona ity mitsodrano tsy voasakany tsy fisimbola, tsy voasakany fanakatsakanana, tsy voasakany agatsy ianao. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe teny vavaka tamin'Andriamanitra ozy izy ka nametraka mpiambina. Aza miemitra, aza mora manaritoky, ampitombony lanjany vavaka, ampitombony fotoana ivavahana dia mifatohatra amin'ny farany fa tratranao io, vitanao io. Fianarana ve lasa lavitra ianao ary batainao ny diplôma amin'ity taona ity. Fanangana trano ve izay atomboka ao amin'ny anaran'i Jesosy dia hotokanana amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nitarana fiainana ve ny sakana misy foana mpaka mody tsy lazaina intsony efena amin'izany ny tanàna. Fa Andriamanitra ihany koa tsy amelanao irery fa ny tiany ho hita mifantoka venao. Tena miazakazaka amin'ilay antom-pisianao venao. Le projet napetraka amin'ity taona ity ve tena mizotra amin'izany ve ny fifatoanao, mizotra amin'izany ve ny fotoana lanianao.
hitanao any Andriamanitra mba ho takany miako zasy ianao ka hiteny fa narafitra ihany ny manda toy izana ihany ny fianarana nandrosy ihany tamin'ny fanambadiana miazakazaka ihany tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia ambara ny baiboly fa vita hatramin'ny farany manda any Jerosalema tsofoko rano ho vita izay kinasanao amin'ity taona ity fa mifatoa amin'Andriamanitra mifatoa amin'ny tenin'Andriamanitra mifatoa amin'ny herin'ny azo fijalian'i Jesosy ho ny Hébreu 12:12 satria manana vavolombelona maro tahaka izany zay ozy izy zay tahaka ny rahona dia esorinay zay rehetra amin'ny tambesatra ary miazakazaka izay mibanjana mijery an'i Jesosy Kristy le tompo sy mpanefa ny finoanay mahitanao mamiratra amin'ity taona ity mahitanao asandratr'Andriamanitra mahitanao resahan'olona amin'ny zavatra tsara fa mifatoa ianao mpanjina an'i Jesosy tratranao io vitanao io ivavakantsika raha io misaotra anao ny amin'izany afatra fo izany omenao any tsirairay avy ny tompo ny fahasahina ny ositra mahery ahafaha miazakazaka amin'ny antom-pisiny ahafaha mifantoka amin'i Jesosy mifantoka amin'ny projet mifantoka amin'ny programa an'Andriamanitra fa tratran'io vitan'io miseho ny voninahitr'Andriamanitra ary miala maina ny fahavalo ho an'Andriamanitra ny voninahitra aminahaka an'i Jesosy amen. Pasteur Tojarina Varomanana niaraka taminao tao anatin'izao fandarana foy eto amin'ny MCTV raha mba nasoanao ny afatra zara ao amin'ny namantsika fa ho hitanao lasanao tsy resiny ho avinao